Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ity tendrombohitra aorian'ity zany, ity le tendrombohitra antsoina hoe Jabal Rumat. Teto zany le olona 50 izay napetraka ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamin'ny ady masina Uhud. Zany hoe nisy olona 50 izay teneniny mpaminany, anareo mitsangana amin'ity toerana ity, tsy mahazo miala amin'ity toerana ity na mandresy zahay na resy zahay na voron'ireo kofara zay tsy mahazo miala amin'ity toerana ity ianareo. Ka rehefa nandeha ny ady teo amin'ny mpino Islam sy ireo mpikomy Makka dia nandresy taoriany 5 minutes ny anombohan'ny ady. Rehefa nandresy izy ireo dia hitan'ireo mpino Islam isa 50 teto ambony zay mpitifitra flèche d'or. Nahita an'izany dia nidina izy ireo nandeha nanampy an'ireo mpino Islam nanangona an'izany harena zany. Nefa mpaminany efa nametraka teny fa hoe tsy mahazo miala eo na inona zavatra zay mitranga. Ka noho ny fidiran'izy ireo dia hitany Khalid ibn Walid zay tany ambadika tany hoe nidina ireo mitondra miaramila izy niakatra tamin'ity toerana ity, nandeha avy ato aorian'ireo mpino Islam ka namoana ireo mpino Islam tamin'izay fotoana zay, ka nifandresena ireo mpino Islam nivadika ho faharesena tamin'izay fotoana zay. Sy nanaraka teny aminany sallallahu alaihi wasallam tamin'io ady masina Uhud. Lesona tiantsika pitaina amin'izany, raha olona 50 tsy nanaraka teny mpaminany ka nahatonga faharesena lehibe tamin'izany, atsika mpino Islam ankehitriny firy izantsika eto ambony izay tsy manaraka sy tsy mifampiloha an'izany teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Gaga venao androany raha faharesena lehibe azontsika amin'ny fiainantsika. Gaga venao androany raha tsy mety mandroso ny finoana Islam amin'ny toerana misy anao. Gaga venao androany raha ohatra ka ny finoana Islam tsy mety tafavoaka, tsy mety mandroso noho ny tsy fanaranao sy tsy fanarako izany teny ny mpaminany. Ka mangataka amin'ny Allah atsika jiaby samy anaraka teny ny mpaminany ary mangataka amin'ny Allah samy andresy ny finoana Islam n'aiza n'aiza ny toerana misy anao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.